Tonga ny fotoana hiasana, ahoana ny fomba hiatrehana an'izany? Manasanao hiaraka hitinika an'izany isika. Faly tafaraka aminao indray atao anatin'izao fiarahana mitrandraka ny soratra masina izao ary asaina ianao hiaraka ao anatin'ny hoe fotoana iovan'ny mpitarika no hodiniantsika mandritra n'izao herinandro iarahana izao indray. Ny fanontaniana mipetraka hoe tonga ny fotoana hiasana, hiatrika azy amin'ny fomba ahoana isika, ahoana ny atao hahazoana fahombiazana. Ny tantara aloha no andeha hiverenantsika kely araka ny tantaran'ny soratra masina araka ny eo amin'ny bokin'ny Josoa. Asaiko ianao Josoa toko voalohany andinika io bokin'ny Josoa io isika ny toko voalohany ka andelo atomboka amin'ilay hoe ny niomanan'i Josoa sy ny olona hita ny Jordanina. Vakintsika ny andinin'ny voalohany sy ny manaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehovah dia hoy Jehovah tamin'i Josoa zanak'inao na mpanompon'i Mosesy hoe efa maty Mosesy mpanompoko koa mitsangana mitaha ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko anao dia ny Zanak'Isiraely ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay nivoalazako tamin'i Mosesy hatrany amin'ny efitra sy ry Libanona ry ary hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny Ranomasina Lehibe any andrefana no taninareo. Manomboka eo mantsy ilay baiko nomenan'i Josoa. Azontsika tsara ny halehibehan'izany baiko nomen'Andriamanitra izany baiko mandidy ny iainga ary eto izany dia efa nampangitakitaka izay iaingana izay satria efa hoe haka ny taniny amin'izay ny Zanak'Isiraely araka ny teny fikasan'i Jehovah tao anatin'ny efa nomena. Mivelatra be ilay iraka ary matetika eo amin'ny fiainantsika ihany koa misy zavatra ngeza be ny fahitana azy asain'Andriamanitra atao ary na Josoa aza dia azo heverina fa tsy maintsy nisy tahotra na nieritreritra hoe zany rehetra izany ve ny ndeha ho atao. Goavana ilay iraka fa saingy izao efa nomen'Andriamanitra ny fitaovana. Inona ny fitaovana? Tsotra fa ny fitaovana dia ny teny fikasan'Andriamanitra. Misy teny fikasana be dia be omen'Andriamanitra ary izay baikon'Andriamanitra tsirairay avy ao anatin'ny soratra masina na ny baiko mandeha amiko sy aminao mira teny fikasana ary natao hampahomby antsika daholo izany. Araka ny andinin'ny 5 amin'ilay Josoa toko voalohany teo nge nilaza fa tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao indray hozy izy. Tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa, tsy handao anao na hafoy anao izany aho. Izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny fampantanjahana any Josoa. Ny zava-dehibe indrindra izany isika sy ianao miara-mandinika ny soratra masina izao dia ampahafantarin'Andriamanitra fa tsara indrindra ny mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ny manome fahombiazana. Ilay tenin'Andriamanitra efa nilazainy amintsika. Ilay resantsika foana hoe teny fikasana. Ny baikony dia teny fikasana. Dia ny fitokisantsika amin'izay ampinoana izay ny fitaovana mahomby indrindra entina miasa. Tonga ny fotoam-piasana dia izay izany ilay fitaovana mahomby indrindra entina miasa, ny fitokisana amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Takatry Josoa tsara fa maika amin'ny baikon'Andriamanitra satria efa niandriandro fotoana kely aman'andro maromaro, eny mety volana aza no hoe andeha amin'izay hiainga ny Zanak'Isiraely. Efa hita raha teo fa Mosesy efa tsy eo intsony dia Josoa no nirahan'Andriamanitra, voafidin'Andriamanitra hanohy ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny lalana izay tondrana ny Zanak'Isiraely. Eo indrindra izany ilay hoe rehefa tonga ny fotoana hiasana, hanao action izany dia ny fiankinana amin'ny herin'Andriamanitra no ambony indrindra. Izao ary ny voalohany izany amin'ilay hoe tonga ny fotoana hiasana, ahoana ny hatrehana azy dia izao hoe maneke izaho sy ianao tarihan'ny tenin'Andriamanitra. Tarihan'ilay tenin'Andriamanitra isika. Aiza no ahafahana mitarika antsika? Ny famakiana ny soratra masina. Ao no ahitana ny tenin'Andriamanitra, ao ny manome antsika
an'izay antoka zay hoe miteny Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy io aloha zany ny fantatsika mazava fa tenin'Andriamanitra. Ary ny teny fikasana tsirairay avy izay omen'Andriamanitra ao dia sady lehibe no soa, izay nilazan'ny apôstôly Paoly azy any aoriana, dia tena azo antoka. Tsy misy tsy fahombiazana ao anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra fa fahombiazana no miny antsika. Manaiky tarihan'ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa indray dia ny hoe ilay Andriamanitra mihitsy no manome hery, ampaherezin'ny heriny indray koa isika zany rehefa manaiky ny teniny, manaiky tarihan'ny teniny. Ary izay hery izay dia azo isika avy amin'ireo teny fikasana teo aloha ihany. Ampaheranao tokoa Andriamanitra amin'ny fandraisana ny herin'Andriamanitra. Ny fahatelo farany dia izao hoe rehefa manaiky ny teniny isika, mandeha amin'ny heriny isika, dia mandroso kosa miaraka amin'Andriamanitra. Mandroso miaraka amin'Andriamanitra. Ary izay no tsy ambaratelo hiatrehana n'ity hoe fotoana hiasana dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra zasy ianao. Samy mahery fa rehefa mandeha araka izay isika dia ho arovana sy ho ambinina ho ampian'Andriamanitra. Andao isika hivavaka. Tompo, misaotra indrindra fa tsy mamitaka izany ianao. Marina ny teninao rehetra ary tanteraka amin'ny fotoanany avy izany. Ka izay voambaranao no tsara indrindra no miantoraka aminy, mahatoky an'izany. Ampio ary izaho sy ity namako ity mba samy antoraka tanteraka aminao, mandray ny teninao, manaiky izany, miaina amin'izany, manaiky fa misy hery avy amin'izany, ary mandeha mandroso manao ny asa amin'ny patokiana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen.